Isan'ny mahatonga ny rano miakatra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny fanotorana tany tsy manaraka ny tokony ho izy fanotorana tany izay azo heverina fa tsy manaraka ny lalàna ary tsy nahazahoana ny fankatoavana na ny alalana avy amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratonga io moa no isan'ny fanazavana nentin'ny firaisamonim-pirenena rahantsika nevitra izy ireo. Mahakasika ny resaka rano ty moa zany efa indimy zay namorom-panao gazety tamin'ny Maintany nanomboka tamin'ny volana Juin nameny avertissement an-trano hoe misy zava-doza hitranga eto Antananarivo mahakasika amin'ny fanotorana tany. Tsisy mpitondra ray ankehitriny ka samy laza fa hoe resaka fanotorana tany tena olana an'io fa tsotrany ohatry ny cuvette anankiray io de cuvette anankiray maka tany raisio de ararao ao lefa le tokony isina rano miangona rehetrarehetra lasa voatototra daholo satria lehibe reny de tsisy miteny. Zay moa zany mamparary fonay ankehitriny hoe rehefa vahoaka madinika de hoarodana ny trano feo ambony kanala nefa trano 30 ans passé zany ve de zavatra hitombona fa ny fanotorana tany zay nisy nandritra ny tetezamita nisy nandritra ny gabraraka rehetrarehetra teto aiza io moa zany olana amperaka ankehitriny eny amin'ny toerana avo maka iazakazaka hidina ty amin'ny toerana iva satria miotsaka ny tany ny ty amin'ny toerana iva iazakazaka hiakatra eny amin'ny toerana avo dikan'izay koa efa eo le fahatsetsemana. Zay zany tena olana anankiray tiana himpahafantarana koa ninona zavatra lazaina efa tretsiny tokony vahoaka omby ato Antananarivo tafakatra telo tapitrisy zay mahatonga nay teny hoe l'exode urbain vahaolana io zany angatahanay ho politika nationale tsy politika ny afary malagasy na politika na olona ray fa hoe le resaka exode urbain tena tsy maintsy zay ny lalana vahaolana farany idirantsika ary mangataka fitondram-panjakana zay andray andraikitra za zany hoe tena mangataka mihitsy ato anatin'ny 27 ora de mba mangataka ny fitondrana foibe mangataka ny commune urbaine d'Antananarivo zay andefa traxa de akan'ireny rembler rehetrarehetra sovazy teo reny fa io no mahatonga ny safodrano rehetrarehetra etsero io manarak'izay moa zany eo ihany koa lay hoe fahavoritrany sasany lasa tonga any amin'ny sasany satria tsetsina le kanal ka io tsy tsara amin'ny famitaka tsy tsara amin'ny mandainga fa aloha de mangarahara satria andron'ny demokrasia zao andro mivatana fa zay de voaresaka foana mahita hoe voaresaka foana ny vahoaka madinika rodana ny tranony tsy andoto-tapenaka rodana ny tranony tsy akadom-bahoaka fa aondro lehibe zay nanotitra tany satria reny misy olona goavana ao ambadiky reny ka zany rehetrarehetra zany tsy tokony ataontsika sary mantsony eto amin'ity fireneny ty zany hoe de misy mbola say teny na sahamaly aho hoe diso zany raisonnement restre zany na hoe diso zany eritreritra afary malagasy zany fa aoka re tokoa le tena antony fototsy le olana ny tena hojerentsika fa tena tsy mety ity resaka amin'ny famitapitaky ity de lasa ny trano miorina 30 taona no ravainy.